Loman'ny Jamba. Tantara indray amin'izao nosoratany Natasha Andrianirina. Ireo nanomenany tantara Lydia Arlala, Famenosoa, Iazarandry miaraka tamin'ny Domona Fitiavana, Romy Armanana sy Sitraka Lovarlala. Nandray feo Priskara Kojarmanana, Nanantontoso, Iazarandry. Volana tena mbola torana tsy mahatsiaro tena ihany izany. Volana aleo aloko sihana ihany ka. Volana ay kosa fa mihetsika ny tanany ka. Mamy eo marary be zany lohako izany. Fa tsy maninona koa ianao? Tsy maninona fa efa ngasika izany. Aza matahotra tsony ianao e. Efa tafatsoka lavitra n'ilay toerana iny tsika. Misaotra betsaka ary mamy ary fiaran'izy io? Amin'io tokoa izao ny olanako. Fa ahoana? Ka fiara sendantsika fotsiny io e. Nitereko hiala tao ilay olona nitondra azy dia nampidiriko ianao dia nandeha tsika. Nangalatra izany ianao? Ie, fa tsy maintsy ho avelantsika eto io dia mierika mandeha tongotra indray izany ko. Raha izay anga dia tsy mifaka. Raha nitondra ny hiakatra ny vilany kosa tsy mety amiko e. Raha tsy hoe hisara-dalana indray tsika ny alohany. Hisara-dalana ahoana ry Volana? Ny amin'izy ireo lanamantsika azy izao tsy fantatra tsoniko. Tafasaraka tokoa moa izany tsika efatra. Ianao koa moa izao tsy maintsy andao anahy satria. Izao mizy ry Volana. Izay misy ianao dia tsy maintsy misy ahy manomboka androany. Tadio anefa izany tena niangaranao taminay telo mirahalahy tamintsika ilay tao amin'ny labory iny. Fantatro izany ary mamy ary tena fitiavako anao manokana indreny. Saingy tsy tsapanao fa ny tombontsoa anao manokana no katsahanao voalohany tamin'ireny fifandraisana tamiko ireny. Fonary Volana. Ao mitsangana dia andao ialetontsika fa mandroso maina ihany izany andro izany. Dia hoeza moa izany tsika izao e. Mandroso any fotsiny aloha kia. Ao, vita tanaka anao. Reraka angaha ianao? Tena reraka ary mamy lalana izay efa vita izay. Fa atao ohatran'ny taika anie izany orana izany e. Efa ho avy mihitsy izy izany. Dia ho aiza tika ary mamy vorondolo koa izany toa efa manisy. Fa misy inona ary mamy misy trano tazako teo. Hitako tamin'ilay hazavana ny tselatra teo. Taiza ho aiza leto izany Andraso nge. Andraso izy tselatra faharoa eo dia hitatsika. Ohatra ny somary ery ambony antsinanany roa izy teo. Ino ery mamy Hitanao ve? Hitako ka tsy aleo ve tonga dia makeny sady leny tsika. Ka andao ary. Tena efa mazava be ka ny andro. Zay toa zavatra be kanjo. Efa taitra ianao? Volana, ianao koa manaitra. Fa avy taiza indry? Nakandreto akanjonao reto tatsy an-dakozia tatsy ako. Ary ianao aiza fa toa servieta fotsiny ngeza ny tafianao izany? Mbola tsy maina ka? Fa tao miketriny sao adinao ary fa lena ny orana ngetsika tamin'ny alina kotsatra any amin'ny farany anatiny. Tokoa moa tena tsy tadidiko. Hitako moa ny zara raha mitafiko. Fa soa ihany aloha fa tonga dia nahita n'ity trano ity tsika sady mba afaka nanamaina ny akanjontsika koa. Ka inona aloha izao ny atao e? Andrasy aloha ry mamy hijery ilay vary somaraina ao an-dakozia ao vetivety efa nahavita nahandro vary koa izany ianao ka? Vetivety ary mamy Andao ary.
tena tsy naposiko kosa aloha reny fivadiany zavatra ireny dia tena nataony volana tamin'ny fo madio tokoa ve reny rehetra ireny sa misy antony manokana na koa hoe mila tambany hita be amin'ny setriny atr'izay aloha fa manam-pitiavana azy any izy aleo aloha anaovany reto akanjo reto fa efa sasatra izy ilay zanak'olona nikarakarany reto fa inona ihany ny andinianao an'ireny taratasy be lehibe reny mandinika any reto aho fa ohatra misy adresy maromaro reto romany zany ve ao jereko reo e dia adresy niza daholo reto ry volana dia tsy haiko ray to mbola tsisy nandalo teo mba masoko mihitsy ireo na ray ary nefa ianao zao no tokony hafantatra any retiko tena tsy haiko romamy ny tena mihitsy izao dia mitsatoka an'iray amin'ireo fotsiny sika mba andehanantsika voalohany eny izay tokoa ngambany atao fa ty toerana misy atsika ity zao tsy hay hoe atsimo sa avarasako ninao koa izany fa mifiry izany tsika no hiala eto e ndry any io e aleo ary omaina ny akanjoko dia manaingo tsika e sa ahoana tsy maninona ka fa avy aloha mba eto akaikoko eto e ka fa izy amin'ireo any alehantsika voalohany fa ianao koa izany eny ary za aloha sira fa tsy maintsy adresy misy ifandraisany amintsika ireo e raha tsy fantatrao reo dia tsy maintsy hoe ray aminay telo lahy zany mahafantatra azy mety hitombona fa oromamy tena tsy andao anatsony tokoa moa izany ianao io volana tsy andao anao zany re volana ary to tsy miteny ianao volana tiako ngeo ahy ianao e mamy za koa tianao ary tsoroko aminao fa na nikasanao ratsy anao azy papa za kosa niezaka hatramo farany nanao izay tsy hataterahany izany dia reny hitanao reny moa ny hafaran'ilay projet amin'ny papa e avela ho any izany ka efa afaka ataotsika dia izay ny zava-dehibe ary avelo finiko mafy be ndry hay oka izay fa sepitra ka raha ilay izy heriny akanjoko amin'izay aho fa maiko tsika andana re ndry ry izy to tsy manatsiny amin'izao tantara izao miady mafy sy tena mikiry mihitsy aloha ny fitiavany fa na izany raha ohatra mbola tolo lanjambany ihany izao ka efa vonona aveo ary to variana be fotsiny ianao mandinika anazy mamy efa vonona ka ty zany no entinao dia tiandra andao ary dia efa miakatra ihany reny masoandroko andao ary any Andramasina indray izany izao ny arive ie fa lasa ihany ho any saiko ro malala fa misy inona indray ary izany ho fa manitra ny tena hoe mba izy ary ho tokony ilay trano natiritsika iny fa inona mampiny anao amin'izany ka zary moa ny alalako izay mety ho tompony ary ono tena tsy fantatrao mihitsy izany ny tena antony nanaovana anay toy izao sady izay indray efa firifiry ireo olona nandalo tao raha izay indray aloha dia efa mba nanambaran'ny papa tamiko ihany zany ka mba lazoary volana so hoe isy mission enjana be izany dia hono romany saika ho ampanaovina anareo afaka telo volana eo zay mission izay mihitsy ny tena tiako hofantarina izay indray aloha ny tsy nampahafantariny ahy dia tsy mba misy kely azoazonao ve na dia kely fotsiny any aty tena tsy fantatro romany fa ny any mba fantatro dia hoe zany mihifitrano ny andray anareo arianany traitement tena marikoriko mihitsy ry volana mieritreritra fa ao amin'ireo lohandoha ampisorony atao amin'ny firenen'ireo ihany misy olona manao tsinotsinona ny aina toy izao
mariny mamy a fa tezitramiko angay ianao e tiako fantatrao tsara nefa fa tsy fidinao mihitsy nanao an'ireny rehetra rehetrareny taminareo rehetra tao. Tsy dia ianao loatra ka tsy dia ianao matezitra fa le toetsaina hoentina mitady vola amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mihitsy fa nampan'izany famonon'olona kolaka anie reny natao taminay reny raha tsy ilaza fa tsy ny famafana fitadiana rehetra tamin'ny fiainanay taloha ohatra. Raha mba fantatrao mantsy ry mamy a fa nazarany hoe tsy nanapidiny mihitsy ny asa tao e zany hoe zany e. Ka inona ny mampitomana anao amin'izany ka? Malahelo fiainako fotsiny ary mamy a zaza tokony mbola no fianarako kanefa dia noterena fotsiny ny asa tao amin'io toby io. Aoka zahay e tsy zakako ingeny malalako mahita anao mitomana ohatr'izao e. Tsy manapidiny to rery-ranona vilony fa tsapako ny tenako e satria to tsy mba nampazoto amin'itsy ireny asa ireny. Aoka zahay o a ary andao aloha tsika akaina kely aty amin'ny tsy malomaloka itsy dia aoka izay fa inona ary ty ao fafako ny ranomasinao. Tonga ihany tsika ty volana. Tonga fa somary mbola sarotra ihany ny tadiny iny adresy iny raha izao a. Ka tsy olana izany fa aleo manontany olona e. Ka efa maizina ngeny andro ry mamy. Aleo ve aloha mitady hotely atoriana dia rapitso manohy fitadiavana an'izany trano izany. Ay andao indray ariko aleo manontany aty amin'ity épicerie aloha. Fa anontany inona indray e? Akaza nisy hotely akaiky eto re ary azaka vitany ohatran'io moa e. Andao ary sady efa noana koa za zany. Tsy vita ny noana fa dia efa te hatory amin'ny fandriana tsaratsara ihany koa ny lamosiko. Fa aleo fandriana mafy anga zany avako izany. Everiny efa moramora anga le natory tamin'le tsy efa ratsy be tary. Ianao aza vao nidaboka dia rentsika fa za raha natory kely dia taitra dia tsy mahita tory tsony e. Eny e andraso vetivety eo aloha fa anontany amin'itsy olona itsy a. Andana ary e. Volana ty le toerana nefa ohatra midy ange ty trano ty e. Totomy ihany aloha e. Zaho koa anie vao maraina loatra ka mety mbola matory ny olona e. Ohatra misy olona hitako ihany iny io ambadiky ny rideau io. Ka dodo ve a? Andraso ary. Ody eo. Ody. Io kosa fa mivony varavarana ry mamy a. Mandroso. Oay neny. Oay tena nitolefika indray volana. Fa naninona tampoka teo izy tovolahy. Ka tsy haiko re fa azy ilaozanao manontany ahy aloha fa mba avelanao ampidiry koa ve izy e. Oay ao ary fa tao izy. Adio teo Zay avy aleo am-pandriana eo. Volana ao koseho aloha ny tanandro madama. Ao ary volana io kosa fa nihiratra ny masony ka mamy a. Mbola tiakia fa nanonona indray ianao e. Neny ary mamy a. Neny? Fa neny izy? Ity aloha ny rano ampisotroy azy e. Neny a hitako ihany ianao. Indre fa dia tonga dia ny fihin'ny volana le madama. Neny ony ty ve zany ny reniny? Aoka aloha izay ry volana sotroy ny rano fa ono a ahoana moa izany no nahafahanareo tany amin'ny toby tany e. Tara lava be izany ary neny a. Eny ary fa ary zanony ihany aloha le fiantsoana ho hoe neniny ty e. Tsy haiko kosa ary neny zao indray re tsika mianaka vao mba niona dia nolazain'ny papa aza nefa mety efa maty ianao e satria tsy mba nandalo tany aminay intsony
Moa tsy azo ananjy tsony koa e. Ny zavatra tsy fantatrao ry volana dia izao a. Fa inona indray no mbola tsy fantatro e? Tsy niteraka izany aho. Momba ne izahay e. Fa tsy niteraka ahoana ianao? Tsy mahafantatra fa tena ho hatramin'izay. Mety angamba raha tantaraiko anareo daholo ny marina rehetra e. Dia anjaranareo no manapa-kevitra. Ay, mihaino anao ary izay madama. Niara-nianatra izaho sy Bosco renareo tamin'ny kilasy famaranana. Nandritra itao ampianarana io ihany no niaraka izay satria voatery nody tany Antsirabe misy ny ray aman-dreniko aho rehefa vita ny fanadinana. Tamin'ny fotoana nijanonako tany ambanivohitra io dia henoko fa efa misy olon-kafa miaraka amin'ny Bosco indray. Hitako tamin'ny Facebook tany mihitsy aza ny sarin'ny zareo. Izany very neny? Aza tapahanao aloha ny fitantarako e. Neny volana koa izany. Azafady ve madama? Toy izy hoe? Tsy nahataitra nefa izany. Ary vita teo koa ny taminay. Isa izany ny reniko. Dia ahoana koa nefa ireny sarintsika telo mianaka taloha ireny? Mbola zaza amam-bolana anie izaho tamin'ireny. Eo indrindra izao nazavaiko aminao e. Tovovavy iray antsoina hoe Iary ny lasa vadin'i Bosco. Saingy inona indray e? Niangatahanay aminao ry madama dia atoroyanay avy hatrany misy an'io Iary io fa izy izany ny tena reniko a. Ka tapahanao foana nge ahy e. Avelao aloha tapitra tsara e. Hita ho toy izy re madama? Teraka vavitokana Iary sy Bosco. Raha ny tantara reko taty aoriana. Saingy raha vao roa taona monja ilay zaza dia maty ny lozam-piarakodia Iary. Fa mbola tsy Iary indray ve izany ny reniko e? Ie, tsy izy tokoa fa 3 taona taty aoriana dia toa hoe nisy nanatitra tao amin'ny tranon'ny Bosco ny zazamena vavy iray. Dia tsy izy izany fa ianao ry volana. Dia iza izany ny reniko e? Iza ho azy madama? Tsy haiko mazava ry tovovavy a. Dia toy izao indray ny zava-nisy nanomboka teo. Fa inona foana ry Bosco ny mbola hitadiavanao ahy? Tsy efa manana vady aman-janaka ve ianao ka inona indray? Milanao ary noro matoa mitady anao sady tsy efa fantatrao koa ve fa maty anie Iary? Ka vadinao inona maty na velona e? Inona maty na velona e? Ajanony ihany izany fa tsy izany tsony nge no ilaiko anao izao e. Fa inona ary? Mbola maika ary Bosco a? Mila ampitay izaho e. Izany hoe tsy hitaiza fotsiny fa ho toy ny reny mihitsy. Dia izay raha izy a. Izay no nahatonga an'ireny sarintsika telo mianaka ireny. Mamy andaosika hiala teto e. Tena tsy te hijanona eto tsony kalma fotsiny aloha ianao e. Hitady ny marina ny tsika e. Ka marina inona koatra izay indray ary mbola tadiavinao e? Fa mbola misy zavatra tsy fantatrao anaka. Ianao koa re madama dia mampifendrifendro azy fotsiny ko. Laha izao izay mbola tianao lazaina raha mety re. Raha misy azonao anampinanay ara dia vao mety tsara. Azao re a. Efa nidéformena ny atidohan'ny volana. Maninona tsara hoe madama? Namboarina ny atidohany mba ho afaka hanakatra zavatra sarotra sy avolenta mba ahafahany manampy amin'ny Bosco rainy. Lanitra hoe ka hatramin'ny zanany azy ara dia vita na nanimba azy e. Ary nisy tamin'ireo fitadidiana tao no nifafany tsy ho tsaroana tsony. Ohatra ny fijaliantsika mianaka niara-nipetraka tamin'ny zanako Bosco vavy matoa reny e. Izany hoe ireo zavatra rehetra mety hanotohana ny asanao tany amin'ny topy dia mifafany avokoa. Tena tsy nina. Na zaho koa aza saika tsy niniko. Ny azoko atao ngamba dia aleoko menanareo ny adresin'ilay rahavavinao ry volana. Dia anonareo mangataka ny fanazavana izay sisa tsy fantatro. Tena marina mihitsy izany madama. Fa ny tsy azoko kely dia hoe inona indray moa izany nampisaraka anao sy ny rainy volana taty aoriana raha tsy mahadiso. Efa nilazako teo tokoa fa tsy fantatro volana izany satria efa anisan'ny zavatra mifafana tao amin'ny memoarany. Izao ny zava-nisy teo amin'ny 20 taonan'ny volana e.
Izany hoe vao herintaona lasa izay. Ahoana ihany ny hevitro Noro a mahakasika ny resaka nataoko iny. Tsy manan-kevitra ny amin'izany aho fa rehefa tsapanao fa tsy ampy anao ny vola eo am-pelatananao dia atovy. Tadio anefa ry Bosco fa asa ratsy izany kasainao tanterahan'izany. Tsy mila moralina be ary Noro a. Izao fotsiny rehefa tsy hanaraka ao any amin'ny toby ianao dia ataoko fa vita angamba ny ilananao teto. Efa lehibe io zanak'io ka zao tia ny compte bancaire-ko mba ho ataoko falisoanao aza manay ianao fa tsy ampafiry ny vola ho raisiko amin'ny toby akory reny. Zay fa mandehana dia n'izao eny mbola tsy tonga izao ihany koa volana fa zay mianaka tonga dia anainga rehefa tonga izy. Dia izay ny tantara herintaona lasa izay. Noditany Antsirabe raha vao niala tamin'ny Bosco fa vao teo amin'ny 5 volana teo angamba no niverenako teto indray. Indrisy mantsy ry mamy tsy mba nisy tsaroako akory izany rery izany. Atahany ihany sisa no mba fantatro sy tadidiko fa matoy iza loatra re izany rahavaviko izany. Le rahavavinao olona somary ratsiratsy toetra izay. To tsy andriny mihitsy azany izy nialako tao amin'ny rainareo tamin'izany. Ohatra ny reny mpiasa trano reny neverany atao. Ka raha izany tsy mendrika azy akory anie no tadidiko Izao rakizy ataoko fa vita ny adidiko taminareo ka tsara angamba raha miala eto amin'izay nareo roa kely. Eny fa fanontaniana tena farany sisy ity Madame Noro. Lasa malaky ary fa mbola mainka andeha hivoaka kely any anie azonao lazaina anay ve le misy ansaka ao ampanaovina anay izany rehefa vita io traitement tao amin'ny toby io? Raha ny fahalalako azy aloha dia Amerikanina izany no andray anareo rehefa vita io traitement io. Toa hoe ampanaovina ny rony ady ambony ringo roa fa izaho anery izy roa tsy izy akory ny mpiray ombina antoka amin'izany fa minisitra raha eto amin'ny firenentsika ary io vazaha Amerikanina io dia toa hoe fofombadin'ilay rahavaviny volana. Ay vareka izany tena marikoriko amin'ny mihitsy mieritreritra an'izany ary Madame Noro tena mba olo-tsy vanina mihitsy kosa izany ka tsy mba misy fifanekena akory fa dia ohatry ny fanerena kolaka satria mémoire anay ihany koa dia efa mifafana avokoa raha ny filazan'ny Bosco isaky ny mihetsika taminay. Ela be izany ary Madame Noro fa omeo anay ilay adresy ary tsy hangatakandro tsony fa anio ihany dia andeha ho any izay. Ity ary somary mbola lavitra ka io ny fiarako raha hoentinareo ity ny lakile. Oka izao fa sao dia tsy mety re izany Madame Noro Raiso hafaliana ho any mahita anareo mandresy amin'izao ady atrehanareo izao. Ary io fiara io dia anisan'ny azoko tamin'ny volany Memy Bosco ka aleo atolotra anareo madiodio volana. Eny ary misaotra anao ary aza manahy ianao fa tsy ho very toerana tapoako ozy neny Eny ary manaiky koa no antsoina hoe neny raha izay ny mahadia volana amin'ny fonao anaka. Ka ndao amin'izay ary mandeha be koa ny lera. Eto finika ianao ry volana. Misaotra ary neny mandra-peona ianao. Tongotsika araka ny lazain'ilay sirifoko tany teo dia tia izany ilay trano volana. Ary amoron-dalana kosa izy izany nefa toa ohatran'ny sisy olona ange ato izany ary mamy aleo miditra aloha dia hita eo ary izay tokoa vao tsaroako ry mamy raha hita amin'ireo adresy maro be tao anatin'ilay taratasy be tabe noentsika kay ity trano ity. Marina izany fa andraso aloha ohatry ny tanila fotsiny leza ny varavarana izany sady izay indray to fa maninona lesy trano foana tsy misy inona ity sady efa ela mihitsy ngamba niala ny olona tato. Ohatra marina tokoa izany. Raha sao hoe hiakatra any ambony any ary volana. Mandehana ary
Za aloha aleo akasaina kely eto fa tena be da be koa izany zavatra mifangarongaro ato anaty lohako ato izany. Ary misy fiaraha-mijanona eo amin'ny trano mpakahizana. Aleo aloha izany ity moto ity dia jerena ka. Misy vehivavy eny mivoaka avy any. Andriamanitra ô! Toy volana. Volana. Tena imano ity amin'ny sary ity. Fantatra ihany na dia somary mbola kelikely ary izy tamin'itony. Fa izy ary ity tovovavy eto anilany ety. Toa ohatrany hoe mpifankatia izany ry zareo. Eny e, tena mpifankatia mihitsy aloha raha izao paoziny eto amin'ny fangalana sary izao e. Fa inona mahavarianao ato Siria? Ty sary ity e, sarinao sy tovovavy anankiray. Eo e, toa za tokoa ty. Fataiza ty sary ty ry volana? Tetsy amin'ny varavarankely teto ty no hitako ry mamy a. Fa tsy tsaroanao ve vehivavy io? Sady raha izao anie toa ohatrany mpifankatia nareo e. Tsy mahatsiaro ninona ry volana. Tsy mahafantatra ny vehivavy io koa ary ako. Fa aza miraharaha izany ianao e. Ahoana nefa raha atsoatso tsaroanao ny fifankatiavanareo? Motsy andao anahy ianao dia hiverina hiaraka amindray. Aza mamaky loha amin'izany re ianao e. Andao iala tetontsika fa tsisy ninona ho hitantsika akory ato. Sady ny tsy azoko hoe maninona moa izany no ato amin'ny trano voalaza fa trano mpampataloha no ahitana an'ity sary ity. Andao andery volana. Avy alao any izany fa tsy misy tsaroko akory. Tena tsy namposika ny zavatra hitako ato. Papa koa sy tsy azo ny telefonina minio, sady tsy mamalimena. Fa ny tena tsy namposiko dia imany. Mamory tiako taloha miaraka tamin'ny volana teo. Sady izay indray mifamirika sy mifampitantana sy mifampiondakondana ireto ao anatin'ilay fiarakiraiky izany. Tsy azoko io. Anao koa tsy mihintsana. Allô? Indray volana. Fa inona ho malasa sainanao e? Mahagaga aho hoe maninona ny tao amin'ny tranon'ny papa iny sary iny. Fa tena tsy tsaroanao mihitsy ve ilay tovovavy amin'ny sary io ka? Sao dia efa ho adala ary ianao. Motsy ianao moa ny olo tiny. Tsy ianao ve ny tokony hafantatra azy? Ka sao dia adinonao ary volana fa ny rainao anie ny tompo-kevitra tamin'ny famafana fitadidiana e. Sa mila patsahivina anao koa fa mitovy tsika izao. Samy simba fiainana sy tsy mahalala ninina. Ohatra manderaka koa ianao izany ka. Taontsika fenao indray tiny miadiko. Ka ianao ihany ny sary-piaro amin'olo tsy fantatra io. Ahoana moa ry mamy ninoko fa raha miverina ny fitadidianao ka hitanao indray ny tovovavy iny dia tsy hiverina hiaraka nareo a. Ty ajanony ihany izany ka. Izay hitadiavana ny ravavinao zao ny hevitra. Ary vono ihany koa jiro io dia matory amin'izay ka. Tena nakorotantsala volana iny daholo na ny tompy. Lasa avokoa ireo olona rehetra tao. Fa ny tsy azoko dia hoe ahoana ary ny fankahitany sy mamy. Maninona moa raha mandeha midina any amin'ny tompy mihitsy ahy. Anontany izay tena zava-nisy marina tany. Mety izay ka. Sady papa koa atsona tsy mandray mihitsy. Aleo io mana dia anainga ka. Izao dia izao ihany.
mahafinaritra kosa izany karaoke aty izany a. Izany ongatsika sa Ndaoko sady izao koa ve moa dia ho sahady ka andao ary mahay mira zany ry mato manasana oko. andao fotsiny re a. Tena kala volana sy mamitsy reny ka andraso rahako lasa ao amin'ny karaoke ao izy teo. Ka hisotrosotro kely ve ndry volana? Aleo lesy lavela ihany raha mety a. Ay, mba tsy vetivety ary raha mikomandery ahy. Ohatrany hoe vehivavy efa hitako izany miditry manao mainty sy solomaso mainty. Fatako ihany na dia somary natao fanantenana tareza ilay solomaso. Ary izay vao tsaroako tena ilay vehivavy tamin'ny sary iny. Eny ohatra ary manantona ny mamany izy izany. Marina mafy tsy eo ny eto reto. Mamy, manao ny ianao? Salama tompoko. Fanga dia tsy tadidinao intsony ahy e. Azafady. To olona mbola tsy hitako mihitsy azy angenao e. Fa tsy mamy ve re ianao e? Mamy ny anarako ka. Fa tsy mahafantatra anao a? Ravaka tiry mamy a. Ravaka malalanao. Ohatra mbola tsy nanana malala an'izany teo amin'ny fiainako a. Andray ry mamy. Mody fanina venao fa tsy malala atsony tokoa e. Tsy mivazivazy aminao a tompoko vavy io. Somary maimaika fa azafady ianao. Mamy! Mamy a! Dia lasa izy. Ianao indray dia tsy maintsy ary mamy a. Aleo arahako masara dia arahako ihany koa rehefa mialato izy avy eo. Mba anatero iskiray nge azafady e. Ary ela be ianao a. Aizako hoe tsy ely zany a. Ko raha tsy titako ianao niresaka tamin'iny olo tianao teo iniko. Tiako? Fa ilay vehivavy tamin'ny sarany niresaka taminao teo iny ry mamy. Tena tsy tadidiko izany a. Dia inona izao niresahanareo teo ka? Namerina ny lasa sy ny tanisany fahiny. Mareny na volana olona zalatra. Mangina ho a. Sady hifalifaly sy anala azy iny ilay atsika ato fa tsy hifamaly amin'izay olo tsy fantatra rehetra izao e. Marina izany. Fa iza tsara moa ilay anarana ny teneninao teo? Izany ravaka izany hony. Efa inonao nga? Fa tsy ilay anarana voalaza faravaviko ve izany raha ny fitantarany Madanoro ka? Tokoa? Dia sanatria ve ka iny izany ilay ravavinao? Tsy azo antoko izany ry mamy a. Mety anarana mitovy fotsiny. Andraso e, mino fa mbola ato izy iny. Aleo tadiavina dia antanona tsara. Tsy misy lavako an'izany mihitsy. Moa efa ny fitiavan-tena ve nampanjakana hatramin'izay ka? Raha tianay izy maninona tsy mba nitady anakory nandritran'izay fotoana ela be izay? Fa inona ary ty tonga fofona mitratony ty ry volana. Mialany koa ianao e. Mipetsafa ho aiza ary ianao e. Izao moa izy a. Mila miverina ny Andriamasina tsika rapitsy dia rapitsy ihany. Tsy maninona raha izay mahadia volana ny fonao ary. Andao iverina any fa tsy maninona. Ary andao ody fa ohatrany tsy faly mihitsy azy any ka. Ka inona koa moa fifaliana hita amin'izao e. Andao. Rehefa lasa. Ary aleo arahana moramora. Tsy maintsy rapitsy maraina ihany azaho vao makany amin'ny tompoko. Ary aleo mandeha mafimafy fa efa tafavoaka zato. Mamy a, ohatrany manaraka antsika ny moto aorianao io e. Efa hitako tary aloha tary izany ry volana. Io mihitsy mahagaga eo. Efa minikely hoe iverena ny fetsiny. Ary toan'izany dia ahoana? Aleo mody mandeha ihany dia fivetsany elektrika. Fa lasa, fa izy ina ry mamy a? Dia tsy haiko akia. Aleo mandeha amin'izay ve fa tena te hatory be aka.
dia ty no mely garda. Lazay koa fa efa rava hono mitoby. Ary efa teo ampangoronana n'entana izy mitratrako. Saika tsy tratrako mihitsy azy. Inona moa izany fa dia mody e. Any an-trano mijery an'ity. Fa ipapary lasaizy e. Mahagaga. Tena tsy salasalana fa mety miverina izany fa tadinika mihitsy. Izy lasa nandrava-toby izao izy. Efa ampitaditsika ary kalazana baratsy ity manomboka anio dia ahoana izany ry volana? Ahoana inona indray fa dia efa izay izanyko. Ka raha filazan'ilay olona teo dia 20 minitra talohany natongava tsy engeny ny angy amin'ny madame Noro e. Ka mety mifanena ihany angentsika fa tsy nisy natsikaritra e. Eno ka inona izany ny atao e? Andao aloha dia ohatra mavesatra be koa izany lohako izany. Andao indray ary. Ao mekara. Jeren'ity setety amin'izay. Tonga dia tovy mihitsy no hitako voalohany eto. Ao aloha atao mafimafy kely ka. Salama Vera Bosco. Tovo. Fa mifinina ny tonga tampoka. Inona moa fa araka mibaiko ny deba ihany dia anio nangalana ny entana e. Maninona tsara? Tsy mifanaraka amin'ny zavatra napetraka mihitsy nge izany e. Avy alao aloha iantso ny Bruno mihitsy ka. Tsy misy resadresaka amin'ny Bruno izany kosa aloha eo a. Fa inona izany tabataba be ato izany e? Izany ry volana fa haka ny entana izay a. Fa ahoana izany ry papa? Tsy nifanaraka anazy tamin'izany sady monsieur le ministre koa raha mbola tsy nampilaza an'izany fanapahan-kevitra tampoka izany a. Fa sao dia verinareo mianaka fanareo ary mibaiko eto. Sao dia dininareo ary fanareo ny mpiasa ambany indrindra amin'ity zotro ity a. Fa ela ngamba mihevitra fa ambony fahaizana sy fahalalana noho izany. Ela izay irakiraka kely io. Okizay aloha ry papa. Ataovy izay ilaminana. Mangina koa ianao fa tsisy ilana ny hevitra ao eto e. Ino ny lakile dia mandehana voay ny hevitra misy an'ilay telo lasy le rovavy ao ambany ao. Tena tsy rariny koa izao a. Tsy mba mitsinjana mihitsy papa. Aloha tonga dia voako avokoa ny hevitra rehetra dia alefako manositra daholo ireo olona tsy manatsiny rehetra ireo. Sa tsisy telona kosa aniady hatrany farany. Zay. Atao misy telona sisa. Mademoiselle Volana. Fa misy inona? Iny dia samy makabasy iray avy e. Dia andao manaraka anahy. Andraso aloha fa tsy mazava izany mademoiselle Volana. Na tsika miara afaka na miara maty ato e. Efa lasa daholo ireo olona rehetra raha andao. Anjavan'ity tobitsitsika. Rehefa tsy fanaja ihany ranga dia aleo mifamotika hatrany farany a. Azonareo ve? Ay kosa. Zay vao mazava. Andao any ianao re. Atao efa midina aty mantsy ry zalahy izany. Jereo tsara ihany aloha fa sao dia papa ny mahasoa a. Eo ry zalahy. Tonga dia asio amin'izao. Fa inona izany? Nanaoko totoa indray ilay sipakely zanakao iny raha Bosco a. Tena tsy naposika volana ny navita an'izao. Ary etiketsika ho aiza. So iverinareo mianaka fa adala raha nanaovanareo sarinady eto. Tetika efa vohomana izao amiko. Aza tazomin'ny lahiny akanjoko ary tova. Ijery an'izay zava-mitrango ao ambany eo nge no ataoko e. Ka andao ary dia miaraka e. Aza mitsitsitsy mihitsy nareo ry many a. Mbola misy iray iny mitady andositra iny a. Apetra ao moramora ireny basinareo ireny. Mety mahereo anefa maty ty renao ty ry sipakely a. Volana, apetra ao reny basy ireny. Ohatray le ty ary toa efa tapitra matiny ireto daholo izany namako izany a. Fa mba sipa inona loatra ty zanako ty ry professeur. Tsisy matahotra anao koa ary le tovy tsy manjary ty a. Avy anao raiky dia ndao tsika ny fanandrina kely. Motsy efa nareo ihany moa no nanomboka ny korotana teo. Ary lazaiko anao kosa papa a.
fa tsy mahasaraka an'izy telo lareo ah. Dia aleonao zany ireo olona tsinotsinonanao reto izay ty rainao ty. Tsy aferanao koa Ty rainao ty. tsy aferanao koa zany. Miala tsiny ah. Vola papa. Papa. Inona tsony nataonao io e? Raisiray zay baolina. Nitifirinao tovary dia voatifitra koa ny rainao. Papa. Papa. Tsisy tsony io e. Andao hiala manaketsika. Angakangany ianao. Papa. Tsy maneritreitra kely akory ah. Andao andery volana fa misy fiara tonga indray zany a. Sady efa tafidy ato mihitsy izy zany. Andao. Andao ary. Veloma papa. Tena maty zany papa. Maty dia aiza ny fatiny? Volana. Ifampitaditsika manomboka androany. Fa tena tsy naposiko hoe anisan'ireo olona saika ondrana ihany koa mamy. Hitako ny tsy mahatadidy atsony izy. Fa ahoana ary nampahatonga azy tafiditra tamin'io? Aleo io mana dia andeha hojerena any amin'ilay hotely ireny ka. Ahita vehivavy ndriany io ry volana. Ary mbola misy taratasy be da be mbola tsy hitatsika nge reto ry mamy e. Eny tokoa. Ao hoe mba jereko. Ty ngety ny tsara e. Tohatra ny contrat daholo ngety izy e. Ary zany Bruno sy Loïc zany ary papa no manao sy mihainy ambany. Tena vola be mihitsy zany karamamy bosikoro hainao zany ry volana. Ary inona ary hoany ato anatin'ity valopy mity e? Andraso hoe? Radio Plus. Ohatra ny zavatra mafimafy neto a. Ro vito any lesy ahitana zay ao ah. Andraso ary. Hitako aty ry zareo miriry aty andrenivohitry Madagasikara aty e. Ka andalana ho amin'ny mihitsy ahy e. Fa tena tsy naposiko koa aloha hoe ilay olo tiako taloha dia bandy rahina ry chéri a. Oay, misy olona manapaka tamiko? Volana. Ka maninona raha jerena zay ao e? Sao dia mba afaka hanampy antsika ihany izay zavatra ao? Dia ahoana moa raha zavatra tsisy dikany akory ny ato ka? Rehefa sy fotsiny ry mamy dia hita eo izay ao ah. Saika anontany amin'ny papa fotsiny any amin'ilay resaka contrat. Inona indray moa ravaka no mbola anontanianao ahy amin'izany a? Ary aiza volana? Mbola tsy ao angambaniko. Fa ahoana e? Tsara izany ka. Fa noro ny ilaina kely ho vavolombelona e. Mbola mangorona netany ao ambadika ao angambany. Noro ah? Noro? Ahoana izay? Ilaina ianao matoa tsony. Sao ah? Atao vavolombelona amin'ny fanaovan'ny papa anity sy ny hita ianao. Raha zay zany foana moa mampaninona. Hitanareo tsara angamba fa misy kamera io a. Raha sanatria misy ny fatratrarana amin'izao zavatra izao dia iaraha mihaiko fa samy tompon-kevitra avokoa tsika. Tsy misy trary izany koa eo ravaka. Ary tsy misy midadra koa. Minisitra angeny eo ambadika tsika e. Marina izany kanefa tsy hay izay mety ho mpamadika amintsika ireo. Hoento ary ilay taratasy osony avoko e.
Isanao ry mamy fa le taratasy hitasika teo io. Faly ravaka koa zany dia tena tsy vanina mihitsy raha izany ka. Dia inona natao zany? Tena le tovovavy tany amin'ny karaoke omaly iny mihitsy io. Tena izy io e. Fa tsy mety tadidiko mihitsy izy ry volany. Raha efa olo tiako tokoa izy dia tsy haiko hoe taiza sy soviana moa zany ny rahany ka. Ka ny marikoriko ahy sady mampalahelo anahy ry mamy dia sady rahavaviko nge zany izy ny rahavaviko e. Zany tokoa moako. Fa za miraharaha zany ry e. Ary zany nahatonga an'le sariny tao amin'ilay trano teny Ambatofotsy a. Satria tokoa moa io le hoe tranon'ny papanareo. Eko. Fa tsy saroko mihitsy hoe tao tokoa moa zany na lehibe ahy. Ka inona ntsony moa zany ny amintsika e. Ny lasa rehetra sy ny fiainantsika tsisy fantatra ntsony. Ny anao mba misy ampahany ihany tavela sy mba efa nampahafantarina anao fa ny ahy. Ohatra ny jamba amin'ny tanin'andro ihany ny zary volany. Fa ahoana ny lazanao an'izany ka? Ka jamba amin'ny tanin'andro e. Na mahare mafana aza tsy mahita mangirana mihitsy. Zany tokoa moa. Tena mampalahelo tokoa zany a. Fa mba tiako hita ihany izay ravak'izay ry mamy a. Fa inona no nampiova hevitra tampoka andry teo? Ohatra mbola mitoy any ilay rakitsary teo raha tsy diso aho e. Marina aloha izay. Aleo ary tohizany. Zay fa veloma ianao ronoro a. Raha sanaty tsika tsy miona intsony aorianan'izao androany izao a, dia veloma mandrakizay zany. Mety ho vavadiny fahafatesana ao mantsy ny nanovako an'izao e. Ary ny amin'ny volana ahoana? Ny soratra amiko anie iny zazy iny e. Ka tsy maintsy hoentiko anaraka izy e. Satria tsy maintsy izy ihany koa nanampy amin'izay asa ataoko any. Fomba tsy mety kosa izany ary bosy koa. Fa tsy mety ahoana e? Zaza vao 20 taona anie iny e. Vao taona voalohany amin'ny ambaratonga ambony. Ay e. Dia formena fotsiny ny adoany. Nga tsy fantatrao fa profesira ange ahy. Efa niraisiko toy ny zanako iny ka mba marary ihany ny aiko a. Mandreraka koa ianao ka. Tsy ianao koa nge no mididy an'ity fiainana ity raha matoty e. Moramora eny ianao ravako. Tsy efa ho avy ve zay volana? Zay fa mandehana amin'izay ronoro a. Azo tiako ho tratrany hoe tsomo mantsy ianao. Tsy hitako. Aberarahana eto indray nareo. Eny ary. Andeha ary bosy koa. Na izany aza mba sainy ihany sao tsy rariny ny ataonareo amin'ny zazy iny. Ny ahy zakako ihany. Sesanabaratra tsy fatapoty iny. No ravaka tsy laiko manao an'izany. Samy zanako nareo. Aleo andeha. Efa voarainao daholo le valisoa le zavatra ameko anao reny a. Efa voaraiko daholo fa misaotra betsaka ary bosy koa. Veloma ianao. Veloma ny amin'ny volana any. Zay ary fa dia tsara sodralo e. Raha azo atao dia aleo tsy mifanelingelina tsony mihitsy ry madame Noro a. Ovay mifamindra anao anaka. Zaza vao hita fiainana ianao. Zay fa veloma. Ovay mifamindra anao anaka. Zaza vao hita fiainana ianao. Zay fa veloma. Mahita madame Noro ka. Raha tena olo tiako tokoa ve ty ravaka ty zany dia izany no mba toetrany. Maharikoriko aka. Tapa-kevitra ihany aho fa hitady an'io ravaka io ry mamy a. Ary mba mety efa fantany ary ve zao vaovao momba ny toby izao? Ahoana moa tsy ahafantarany an'izany e. Zavatra nisy kamera reny tao. Raha vao nanomboka fotsiny ny korotana dia tokony efa hitany reny. Marina tokoa izany satria fiara vao tonga mihitsy kay ilay nanaraka antsika ireny. Ary nino ary volana fa efa mitady antsika koa izy izay any raha izany a. Motsy izany ve nefa nanarahany antsika ireny foana e. Efa fantany koa moa izany izao fa maty papa. Izay aloha tsy fantatro a. Fa ny maratsy azy koa anie dia tia anareo mpifankatia taloha e. Ao aloha ianao fa mbola mitonga izy teo e. Alao rana izay toy. Alefa tsara e.
tonga izay nge amin'ny volana. Ka maninona raha tonga dia omena fampatoriny? Tsy mety izany ravaka. Aleo aloha resahana izy. Neny ô? Neny inona mampinenoneny andrio e? Miantso any neny ako. Efa vonona ve ianao ry volana? Fa vonona amin'inona moa izany ry papa? Angatsy efa nambarany noro anao e. Tsy niteny ninona tamiko izy ka. Fa inona izany e? Fa ny momba ny asany amin'ny toby. Sady tokony tsisy fotoana very tsony fa tonga dia homany daholo izay rehetra mety ilaindria. Tsy misy ivezivezena aty tsony rehefa any. Sao dia mba mivazivazy amiko ary nareo mianankireto. Ary ohatran'ny manino anie izany telefonanao izany ry papa e? Aiza ry izany e? Sady ohatran'ny nga minisitra mihitsy ity miantso ity. Mangina aloha nareo rovavy e. Allô? Miaraba monsieur le ministre? Ie, efa andalam-pandaminana azy indrindra mihitsy izay io. Ay, raha efa milamina ny amin'ilay telo lahy dia milamina izany e. Ay, raha alina ry zalany tonga. Ny taratasy momba azy izany efa milamina avokoa Radio Plus. Ie. Atokana ao anaty malety iray avokoa izay taratasy izay fa asaiko karakara ny volana. Okey. Zay zany e. Volana, tsy misy tadidinao ve izany rehetrarehetra izany? Tena tsisy tadidiko izany ry mamy. Raha azoko tsara mantsy dia nandalo teo ambanin'ny masonao daholo ny ireo taratasy milaza mombamomba anay telo mirahalahy ireo e. Tena tsisy tsaroako mihitsy e. Tena tsy tadidiko hoe nandray an'izany tokoa ve moa za? Dia mba inona ary izany ny fiainanay taloha izany e? Mieritreritra hoe sao dia mba hijery indray amin'ireo adresy marobe ireo indray ary tsika. Andao indray ariko. Ity izao mbola hita hoe voaingana indrindra. Ie? Ka mety hoe adresy miza indray izao io ka? Ka tsy fantatritsika izany fa aleo vitaina aloha ilay rakitsary teo fa sao misy mba hanampy antsika ihany e. Avy eo mandeha manatona an'ity adresy ity. Sa ahoana? Tena mety mihitsy izany ry mamy. Izay hoy ny ravaka. Tsy azo miveravera intsony Fa inona nefa izany zavatra izany? Marina mafy raha mba misy azoko mihitsy. Izao e, misy azy izay any andraisana vola be. Amina tapitrisany mihitsy. Ka inona moa izany ny idirako amin'izany e? Miomana fa handeha fotsiny tsika e. Ka za io anery papa examen amin'ny herinandro e. Saika ho any amin'ny sibera mihitsy araha izao andro ho an'ny tolakandroko. Be loko toy ny zanak'areo tony ry papa ka? Fa tsy azo ve sa ho dimy faniny ity zavatra ity e? Zao e. Janony ihany izany fianaranao izany. Raha mbola tianao sirinin'ny fonao ny antsa hoe papa. Ary raha mbola te ho zanako dia tsy maintsy manaraka an'izay teneniko. Izay mihitsy. Sao dia mba tsy rariny kosa e. Manina nefa raha iravaka tsy manao nininy io nampanaovina an'izany asa izany fa tsy za. Fandrizy adaly e. Sao dia adindria raha manomana amin'ny fiaingako any ivelany ange za io e. Ka za koa ngeky manomana examen e. Sady maninona koa moa miforsena fotsiny ohatr'izany izy ty. Ela be izany e. Andeha ho manjy zavatra ilainao any fa tsy miakatra ty intsony tsika raha tsy vita mihitsy izay projet voalohany ihany. Fa projet inona koa ary izany? Tena tsisy zava-pantatro mihitsy nge. Ory papa, ilao feverana fa andany fotoana antsika eto ka raha tsy vita an'ity. Isaky mahavoaka promotion tsika mianaka vao mivoaka ny toby. Ny tena imasoana voalohany indrindra zao dia ilay telo lahy efa hiady izany. Mba sarina mafy raha misy zavatra hafa. Andao aloha hivadika atsy amin'ny laboratoirako ato tsika e.
raha izao ka. Andray kosa ty ianao ry volana fa dia maninona miteny an'izany e? Ka tsy rariny loatra anie izany zavatra nataony tamiko izany ry mamy e. Fa manitikitika hoe tenda nakany an-dafy tokoa ve zany le ravaka e? Dia tsy haiko tsony ry mamy a. Fa inona izany natao tao amin'izany laboratoara izany e? Mety hoe tamin'io fotoana io ngamba nanovana ny sainao sy ny ampidoanao rehetrako. Kanefa anie voalaza teo fa maika handeha e. Dia ny fanovana an'izany ve dia ho vetivety aminao ka? Eny e, marina ihany aloha zany. Fa toa tsy misy inona intsony le écran zany. Ka mbola lasa ao amin'ny laboratoara ry zareoko? Fa toa tsy misy inona intsony le écran zany. Ka mbola lasa ao amin'ny laboratoara ry zareoko? Mbola mitoy io avy eo? Tonga dia aleo aroso fa ela be zany. Mbola maika andinga atsika. Nanahoana izy tao? Efa tsy atahorana io ka. Atsoy amin'izay riva sofery batazy dia andehatsika andeha. Koa ahoana raha taitra any an-dalana any kala kely io? Tsy hitaitra izany io raha tsy tonga any. Aza matahotra fotsiny. Tsara kosa izany ko. Sady nataitra koa aza io tsy hadadidiny ninona intsony. Raha tsy vita ny tisipy ity ka. Mandehana atsoy amin'izay riva fa aza dia manao esesy teny eo ianao e. Tsy efa tanteraka avokoa ve izao ny sitraponao sy le Bruno tsy manjary. Ohatray kosa ry papa. Fa nisy namorseanao angatreo ka? Ka tsy tiako izany teninao izany e. Samy zanako nareo ka tokony tsy hanao an'izany mihitsy. Ianao koa toa ohatran'ny olona tsy te hanan-karena ka. Mandehana tsy oliva fa mandeha le olo. Indrisy tokoa ry mamy a. Dia nanomboka teo izany ny fahaverezan'ny lasako rehetra. Tena lozy izany. Fa momba anay izany mba ahoana ka? Ny ianao mantsy efa hitantsika izay. Tsy haiko ry mamy a. Ary tsy asiako resaka lava-tsony izy ity fa na olo tianao no nasipanao dia tsy ataoko vita amin'olona mihitsy izao. Tonga dia ateriko any amin'ny bureau police ity CD ity. Tena marina aloha izany e. Tonga dia pirofo anankiray mivaingana tsy azo lavina tsony mantsy ity. Nefa inona indray no malalako a? Ny amin'ny enon'oro ahoana e? Ka raha reny zavatra voarakitra ato reny ny dinihana dia tsy misy heliko madamin'oro mihitsy izy izao e. Eny e, raha ny tena marina sitsiny aloha e. Fa mialohan'izany tsy maintsy mandalo any amin'ny madamin'oro aloha tsika e. Ampioman azy amin'izany rehetrarehetra izany. Fa eo aloha ry mamy le fasy le fizarana farany ao a. Ay tokoa moa mbola nitoy izy teo. Andraso ary. Sanga mbola tsy lasa indray e. Ka le fanafody saika ho atao amin'ny volana ary adiny. Ratsy izany a. Izay fa lasa fa mifampiantso eo e. Eny ry papa. Oe, papa. Saika diniko. Inona indray e? Sasa miandry liva. Dia tsy rarahinao akory izany ty zanako andeha ho any ampitan-dranomasina ity. Ny ianao ve moa tsy ala sasatra sy tsangatsangana no alehanao any? Kina izany aza ve. Fa ny saika olazaiko anao hoe raha pitsy angamba no tomboky daholo ny entana rehetra. Dia ahoana indray izany? Ka ho simbain'ny vovoka sy ny kalalao ato fotsiny nge reto etany reto e. Sady angamba misy hipetraka atsony ato izao. Efa tena vita tokoa moa izany le tranonao? Efa vitako. Fa ny fanaka ho atao sy ny ampiasaina ny mbola tsy misy. Dia ahoana indray izany? Ka izay indrindra no amindrana an'ireto etany retoko. Ty le adresiko vaovao raha misy ilainareo a. Ay,
voaraiko ty e fa mikasika an'le dianao ty mety roviana amin'ny fahenina ny volana ambondry ve a zay zany e soavady ianao de mandra-pio nanaka misaotra papa mandeha amin'izay ary fa efa miantso koa le izy zaniko aleo andamina reto taratasy reto a de anatitra an'reto any amin'ny minisitra ka ho adray marina ary vao enregistre tato avokoa nge ny resaka rehetra nataonay sy papa teo e loza marina aleo tapahana any amin'izay ty ka tonga dia aleo mandeha tsika ary mamy a fa tsy alao aloha ve makany amin'ny madamin'oro ihany e mety efa aonge izy zay tsy misy mahamaika atsika tsony hitady an'ity ravaka ity raha izany aloha ka ndao ary e idio tsara ny trano fa miandry anao any anaty fiara nareo rakisa ie ka manahoana roneny a salama tsara ka vao tonga mihitsy ah io nanatitra zavatra kely tany ambanivohitra tany e tsara vitana zany zaiko aleo aloha fa misy ranom-boankazo kely zay ao hoe azotsika sotroinao aza misahirana re roneny a mba manana n'izay sairanana moa rakizy a ka toroy ana fotsiny ary misy azy de aleo alaiko roneny a ndanary e ao ambadika eo ny lakozia de nataoko ao anaty frizidera ao rehetra a ay vetivety ary a ka inona ho ny zato vaovao e fa ono a mifankaty moa zany ianao sy volana io a eny re roneny ranoro a voangana ihany nefa fa tsy ela akory tsara re zany anaka mamy moa ie mamy ny anarako mangeriza ny resaka aty zany a za tenao koa reto le ranom-boankazo roneny a eny samy ome daholo ekia ka inona moa ny zato vaovao nentinareo e be da be mihitsy roneny a io lazao ry mamy ka miaino anareo ary e ka zao ny tena marina roneny a marina rehetra anaka ay voarakitra tsara avokoa reny ohatra nanao fandrika ho an'ny tena ny any ngery zareo raha ny tena marina ie ka zao ny fanapa-kevitra roneny a nefa koa mbola somary mampisalasalana ihany izy ity de zay no nandalovanay taty izao e lazao fa inona mampisalasalanareo e metraka fitoriana roneny a ary reo olona tsara rehetra ireo ny porofo areo e metraka fitoriana roneny a ary reo olona tsara rehetra ireo ny porofo tsy azon'izaniza lavina tsony tena azonareo atao ane zany ka inona moa no tokony hampisalasalanao ka momba anao no mety anahiranako zanga moa nanao ratsy e raha nisy ny fadisoko tamin'ireny de lazao fa vonona any anefa ny sazy kokoa e ny atao angamba aloha zao de aleo amarinina tsara hoe efa tafaverina eto Madagasikara tokoa ve ty ravaka ity sa tsy fa tsy efa izy vele ny fanehatra tamiko tany amin'ny karaoke iny ka inona indray ary no marinina amin'izany aleo aloha ry mamy makany amin'ilay adresy farany iny tsika de hita eo natao ny aminao indray roneny a aza manahy ianao fa hitady avoka tena farak'izay mahay a hiaro anao amin'izany misaotra indrindra anaka ka tsy aleo ve mandeha amin'izay tsika ry volana ho taraika eto ihany ka manina nefa neny raha miaraka aminay ihany andao e inona moa ny olana ary aleo aloha nafatra kely ny mpanasalambaty vetivety fotsiny ah aloha e de lasitsika avy eo
aleo re hijanona eo ny fiara. Etoko re mba malaladalaka ary mamy a. Ay, mety eto e. Sady efa tia le trano araka le fanoroan'le olona teo. Ka toa hafahafa ny ato izany ry izy mianaka e. Ino a? So mba tsy izy ny ao. Jereo anefa toa misy olona maromaro mitangorony reo e. Tsy aleo ve aloha manantona eny dia manontany olona e. Raha ianahany eto fotsiny nga tsika lalan'iny iny. Marina tokoa izany tenin'ny volan'izany ary mamy a. Aleo ary izany hivoaka ny tany olona eny. Maro mianaka miandry ato aloha. Malaky ary ianao e. Volana? Ahoana izay ry neny? Misy fahoriana ho izany raha ny fahitako azy izany a. Ka mety adresin'iza izany ty e. Dia iza no mipetraka ao dia iza koa no maty. Ino kosa mamy fa miverina ka. Eny tokoa. Tena mitady tokotsika ka sendra vato reto. Fa ahoana lesy a? Ao ve ho ny ravaka? Misy fahoriana ao amin'io trano io e. Efa hitantsika izao fa fahorinana eo fa izy ary ny tompon'ilay adresy. Hita ho ako. Lozandry mampifilafila fotsiny ao ve rangaha? Tena voamarina e. Ravaka mihitsy ny tompon'ilay adresy. Nefa efa maty izy. Ka izay raha ny filazan'ilay Ramosena Antaniko teo e. Maty ny lozam-piarakodia hono. Dia ahoana ny atao amin'izany ry reto a? Ka inona moa fa dia efa vita ny valy fatinoko. Rava daholo izany ny drafitra rehetra. Tena tsy naporiko izany marina. Tsy mba nifampiresaka sary ankory ve izay rovavy? Ka maninona moa izany ry reto raha mamangitsika? Anao ny adidy farany aminy? Marina izany teninao izany ry neny. Aleo manao an'izay ry volana. Andao ary inona sony moa natao eo? Vita ihany iny izy mianaka ny fandevenana ny ravaka. Avy alao izy andram-piadanana ny volana. Mamela ianao ny elony. Marina izany anaka. Izay avelanareo ange dia ovovela koa soratra masina e. Eny ry neny a. Raha leoko tehana ny tony CD tony e. Tsy misy ilavana ny tony tsony. Fa za ty mbola jamba foana ry volanako. Ny anao vita fa ny ahy kosa dia mbola maizinaniko avokoa ny tany aman-danitra. Dia ahoana tokoa moa izany ny momba anao ry mamy a? Ka zaho mbola jamba amin'ny tanin'andro izao foana e. Ka nanena koa aza angery mamy lomany ny jamba ihany e. Izay nodonany loto iny ny hafaranako. Mahita lazaina koa retinareo anaka. Ka hita fa marina izany ry neniko. Ary izy ireo lahy namatsika ireny ary izao mba nanahoany e. Ka mbola jamba amin'ny tanin'andro koa ireny e. Tsy azoko ihany ty jambajamba anareo ty. Fa inona izany e? Avy alao ho any izany ry neny. Izay eritreretana ny rarahana isika lavolana izao aloha no tokony ho heverina. Dia hijanona ho jamba mandrakizay izany ianao? Atao inona moa izay lasany ihany e? Ravaka azy ty efa tsy etsony. Sa ahoana ry mamy? Efa jamba amin'ny fitiavan'ny volana ihany koa e. Izay le jamba be dia be teo. Veloma ary ny fiara dia andao hody any Andramasina e. Sa mamy tsy hiaraka amin'ny mianaka? Raha tsy avelanareo mody ihany dia afaka ninona moa fa dia hijanona eto izany ko. Vaziko re izany fa veloma ny fiara dia andao andeha. Loman'ny jamba. Tantara indray amin'izao nosoratan'i Natasha Andrianirina. Ireo nanomena ny tantara Lydia Arlal, Famenosoa, Iazarandry, niaraka tamin'ny domona fitiavany Romy Armanana sy Sitraka Lova Arlal. Nandray feo Priskara Kojarmanana, nanantontosy Iazarandry.